Ya, androantsika de resaka kely mahakasika an'le hoe fa maninona ny olona miova rehefa mahazo fitondrana na mahazo pouvoir na mahazo seza. Am'voalohany izy miteny tsara resaka ery, ataontsika an'zao ty, ataontsika an'zao ty, betsaka ihany zay fahitantsika teo zay a. Ary io de anisan'ny mahatonga antsika mianakavy tsy mahatoky intsony satria de tena tsara resaka tokoa, mahay miteny famitana zany, mahay mamitaka, mahay maka fon'olona ery rehefa mbola tsy mahazo seza. Rehefa azo le plasy de hozy izy ny sasany hoe ka misy ny atao hoe solidarité gouvernementale koa. Efa ianao tamin'ny nandeha hoany tsisy niteny an'zany hoe fa raha misy ny solidarité na ny corporatisme de tsy maintsy manaraka an'zay corporatisme, tsisy olona mifidy anao raha nanao an'zany, raha niteny an'zany ianao na hoe tsisy nanindry anao teo raha ohatra ka zay le izy. Fa le izy hoe maninona ny miova foana, de io zavatra io efa nazavain'ny pasteur Jean-Luc Ramatombotsoa hoe misy ny atao hoe intégrité sy ny loyauté. Zany hoe ny olona zany rehefa tsy intègre mihitsy izy de miova foana io entiny angalana tombontsoa ny azy ny fahaizany mandahan-teny, na entiny angalana tombontsoa ny fahaizany ny anarany hatrambizay ahafahany mahazo tombontsoa ho anazy manokana, fa tsy ny tombontsoa ho an'ny be sy ny maro. Ka zay indrindra no mahatonga an'le hoe ny olona anankiray zany na tsara resaka ary izy, alohan'ny azahoany seza sy azahoany fitondrana sy azahoany plasy maro isan-karazany, rehefa tsy intègre izy de miova foana na système tsara be ary na ovaintsika ara ny rafitra, na ovaintsika ara ny karazana fitondrana sy ny lalàna miferetrarehetra, rehefa ohatra ka le olona mihitsy ny ao anatiny ao ny tsy manana an'zay intégrité sy loyauté zay. Satria ny loyauté koa de filazana ny marina, rehefa tsy milaza marina am'le olona nametraka sy nanana fitokisana taminao teo ianao zany dikan'zay tsy loyal ianao. Ary ireo zavatra anankiroa reo aminà de mifandray sy mirazotra, zany hoe miaraka makany amin'ny rehefa intègre ianao zany de loyal automatique, fa ny olona loyal tsy voatery intègre indraindray satria arakarak'le zava-misy eo aminazy sy ny opportunité ananany no ahafahany hoe eto amin'ity fotoana ity aloha mbody mandefitra, fa rehefa azoko ty toerana anankiray ty de hitanao am'zay le lazaintsika gasy hoe midingindrambo am'zay izy rehefa azony le toerana hoe tonga ny tiako de adiniko ianao. Ka ny zavatra resahako kely fotsiny eto anatin'ity vidéo ity de hoe miova ny olona rehefa mahazo seza na mahazo pouvoir satria le olona io mihitsy no tsy intègre, ary izy io de tsy miseho ety ivelany raha mbola tsy fanerasera taminazy ianao, fa raha olona efa fanerasera taminazy ianao de mahafantatra tsara hoe ty olona ty tsy misy différence ny verbe sy ny action, zany hoe misy différence ny fomba fiteniny, ny zavatra teneniny sy ny zavatra ataony. De ho an'ny mpivavaka io de mazava tsara. Ahoana ny ahafantarana hoe hazo tena izy ty na anona de hozy izy Jesosy hoe nivoany ny ahafantaranareo anazy, fa tsy mamioty aviavy any amin'ny tsilo nareo na ohatr'izay tsy haiko tsara le izy tsy spécialiste am'zay fa tena hoe dikan'zany de le hoe le résultat sy ny action-ny ihany no ahafantarana anazy fa tsy ny zavatra teneniny. Ary diso fanantenana foana tsika mpitondra sy amin'ny olona fiditsika raha mihaino fotsiny zavatra teneniny fa tsy mijery ny zavatra ataony. Fa ny tena marina de tokony hoe jerena ny zavatra ataony de iny zavatra ataony iny ny ahafahanao manana fitokisana, fa matetika ny olona mifanaraka zavatra ataony sy ny zavatra teneniny de olona intègre izy zay, zany hoe tena manana conviction, tsy fitiavan-tena fa tena fitiavana ho hanatsara zavatra anankiray, na ao anaty manana idéologie koa izy, manana hevitra zany, manana principe, de io principe io tsy voahozongozona io na misy vola be ao alohany eo, na misy fividianana safidina ny décision-ny de tsy miala izy fa tsy manao an'zany. Ary ny intégrité de tsy miankina amin'ny circonstance, tsy miankina amin'ny fotoana, tsy miankina amin'ny matériel,
Zany hoe reo zavatra anankitelo ireo dia tsisy idiran'ny intégrité mihitsy fa matoa ianao voaovan'ny seza, voaovan'ny arabola, voaovan'ny hoe matikena maso, dia olona tsy intègre zay. Dia tahakan'izay ny mahatonga ny olona miova foana rehefa eo na mivavaka io na tsy mivavaka io na mpivavaka tahakan'inona ary io rehefa tsy intègre mihitsy le olona anankiray dia miova foana io. Any ny fampiresahany taminao a, dia rehefa avy eo dia ataony hoe be le izy zao fa efa niova satria rehefa miara-miasa amin'ny olona ny ianao tsy afaka enjanina be io, tsy maintsy misy marimaritra iraisana sy ny sisa. Ovaina zany ny principe-anao sy ny fijoroanao amin'ny maha-olombelona anao sy ny tena maha-izy anao ve. Fa ny olona manana principe, mitsangana amin'ny heviny, manana colonne vertébrale hozy izy tsika droit dans ses bottes, dia tsy voahozongozona ho zany na misy miala izy rehefa hitany hoe tsy mety amin'ny heviny na amin'ny idéany na amin'ny principe-ny le zava-misy. Fa tsy izany hoe ka za manana principe fa mijanona ety any aloha satria eny afaka atao zay, fa tsy afaka mihitsy ny ianao zany atoky ny olona manao an'izany zavatra zany hoe eo izy manampitamby anao sy sisa ary mba jereo ny évolution an'le fiainany tamin'izy mbola teo le manao amitaka anao amin'ny voalohany ireny mahia ringo-bolo tena hoe olona tena hitanao hoe miady amin'ny fiainana sahirana, fa afaka fotoana fohy ao anatin'ny nazahoany fahefana izy vetivety eo ny tarehany tonga dia mandimandina botabota tsara, na ny fomba fiakanjo miova daholo, ny fomba firesaka tonga dia hafa mihitsy. Tomobile hoentina raisy valo eo tonga dia tomobile amina miliara, tonga dia hitanao hoe misy zavatra natakalo tao ka ny intégrité tompoko dia zay. Rehefa olona intègre ny miara-miasa aminao dia loyauté koa, ny loyauté koa amin'ny mpitondra tokony hanana loyauté zany hoe manana foana ny milaza ny marina, satria ny loyauté tena zay tokony hoe milaza ny marina amin'ny olona eo amboninao ianao raha mpampiasa le izy, na hoe mpampiasa antsika zany zao raha eo amin'ny fitondrana dia hoe vahoaka, dikan'izany tokony manana loyauté amin'ny vahoaka ianao, zany hoe tsy zao ny zava-misy marina ry vahoaka, tsy afaka manao zavatra mihoatran'izao sika fa anareo ny safidy raha ohatra ka hijanonantsika na androso na any fa tsy afaka loatra eto, azavaina zany le izy. Fa ny tsy fanazavana an'le hevitra, tsy fanazavana an'le izy dia tsy loyal ianao raha tsy manazava, fa misy zavatra manafina ny zavatra. Ary ny intégrité dia ny action anao ihany sy ny verbe, zany hoe zavatra teneninao sy ny action anao ihany ny ahafantarana hoe intègre ty olona ity na tsy intègre. Raha vao misy dissonance entre ny verbe sy ny action, tsy mifanaraka ireo zany, ny hoe ny zavatra teneniko hafa, ny zavatra ataoko hafa, dia hoe nivohany ny ahafantarana anazy. Zany hoe tsy misy moyen ahafantarana ny intégrité afa-tsy ny action ihany. Betsaka ny olona efa namitaka antsika teo zay. Za zao anisany tsy ary voafitaka, misy olona hoe tena hoe manam-pahaizana sy ny sisa sy ny sisa, fa rehefa nahazo toerana izy dia tena miova tanteraka mihitsy ary diso fanantenana ianao hoe zany ve ny zavatra nirairaina hatramin'izay. Ianao mba nanaraka hoe atony tena olona ohatr'izao tokoa raha antony mba mety misy zavatra tsara sy iova ihany sika, misy tsirona fanantenana zany ao anatinao na hoe espoir ao anatinao ao, kanefa nindrisy fa rehefa tonga sy mahazo seza eo amin'le mahazo toerana le olona dia inona zava-misy, tonga dia hoe niova izy izy satria tsy afaka manao an'izao, ka zany tsy afaka manao dia hazavao inona ny antony tsy ahafahana. Misy tsindry ve, raha misy tsindry dia ajanony rehefa ohatra ka tsy vitanao le izy, fa le mamitaka ny olona tena tera-doza. Izay ngamba ny azo lazaina anazy. Betsaka ihany izay mpamitaka teo zay fa ratsy fiafarana daholo, izay ihany ny hita azo tenenina hoe namitaka. Marina hoe mety hoe ela izy vao mivaly sy ny sisa, fa ratsy fiafarana ihany izay namitaka teo hatramin'izay. Ka nazavaiko kely fotsiny ao anatin'ity hoe nivadika foana ny olona izay nantenaina hatramin'izay
rehefa nahazo seza sy ny sisa ataontsika an'izao ty aza matahotra nareo fa ataontsika an'izao aza matahotra nareo fa ataontsika an'izao miaraka minina amin'ny baiboly ary za de manentana ny mpitondra ankehitriny na ny mpitondra apartir am'izao fotoana zao aoka re tsy anina amin'ny baiboly sy amin'ny anaran'Andriamanitra ntsony hoe atao anatrehan'Andriamanitra sy ny razana sy ny tanomasina sy ny omamasina sy ny vatomasina sy ny sisa de minina aho fa anao anty fa nama olombelona anao fotsiny arany de le fanaovana fianianana ve de tena hoe raha olona tsy intègre ny manao fianianana plivava fotsiny de tsisy raharainy zay fianianana nataony ihany fa ho an'ny olona manana intégrité ny teny anankiray sy ny mo anankiray na ny voambola anankiray de misy heviny avokoa ary manan-danja aminy ka raha miteny hoe minina fa hanatanteraka an'ity na hoe minina fa hanatanteraka an'ity sy ty de aminazy zay tena hoe tena tady afatotra eo amin'ny tenda na hoe antsy miandry eo amin'ny tenda na hoe épée de Damoclès satria tena hoe ary mbola plusin'izany raha ohatra ianao olona mivavaka minina amin'ny baiboly na tsy baiboly ary ny ataonao hoe fa hoe minina fotsiny eo anatrehan'ny olombelona sy Andriamanitra ary ny vavolombelona maro ao anaty baiboly zany mazava tsara mihitsy ny ilazany an'izany de misy lanjany ary ozy aza minina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy volo anankiray na aza minina amin'ny lanitra sy ny tany sy ny sisa misy an'izany fa ho an'ny olona tsy intègre le izy de irairay ny fatany ho an'ny olona intègre io ny mo anankiray misy dikany ary zay indrindra mahatonga ana miteny tamin'le vidéo teo aloha hoe ny communication tompoko de jereo ihany ny fomba fanaovana an'lizy hoe tokony atao tokony maîtrisena zany le satria mety miteraka fanafitohinana any amin'ny olona ary ho azaventsika amin'ny fotoana manaraka hoe raha ny tena marina ve ny rafitra mahatonga an'le olona mivadika io zany zao tsy hitovizako hevitra kely amin'ny RCR le izy amin'le hevitry ny RCR hoe aka ny rafitra ny ratsy de ratsy ny olona lafiny anankiray marina ihany zay satria ny rafitra anaovanao ary fanina fa ny tena bazin'izy io de ny intégrité anao mihitsy ny tompoko ny tena fototry io na rafitra tsara be arany ao rehefa tsy intègre ianao zany hoe tsy manaja ny ary fanina zay mipetraka sy ny lalàna zay mipetraka eo napetraka teo de midika an'izay ninonninona lalàna tsara be na rafitra tsara be de ahitanao tsongolo batita foana ianao ahitanao hoe eto ndray ny mavita mandany fotoana mitady fay foana hoe tsy maintsy misy fayany io de rehefa tsy intègre de le fayany no tadavika ka amin'ny lafiny anankiray za de d'accord mihitsy hoe tsy mety le rafitra fa ny intégrité mihitsy no olana zany hoe le mahaolombanina anazy no olana renao rehefa olombanina de tsy miovy io tsisy an'izany hoe olombanina andro any de rapitso lasa tsy olombanina indray za moa tsy de tia miteny an'le hoe tsy vanina tsy olombanina indray fa ny olombanina de olombanina foana ary mahavita mitsangana hatramin'ny farany izy betsaka nanao an'izany teo tena betsaka ny navita nitsangana teo fa maty ihany izy fa jereny firenena mbola eo ary le olona tena niady isanandro hatramin'izy maty fa maty ihany izy fa ny firenena tsy miova ka zay zavatra anankiray zay tiako resahana kely tato anatin'ity vidéo ty hoe anovotsika anova rafitra anova fomba famindra zay ny tanjona sy irairaina am'izao refondation zao na hoe fanavozana zay anaovantsika anazy fa azo aloha le izy zany hoe misy zavatra hovainao de zao na atao tsara be ary ny rafitra io rafitra io efa nresantsika na atao tsara be ary io tsara le izy ary tena tokony hovaina le rafitra fa mila mieritreritra koa tsika amin'ny resaka intégrité sy ny loyauté envers ny population malgasy zany hoe mila jerena zany ny olona ton'olona tonga hoe mba intègre sady tena olona mitady seza fotsiny manao zay hinanana satria misy an'le hoe very finanana ndray de malahelo kanina hozy izy le fomba fiteny dika zany misy hanina hoaninao zany ngambany arak'le fanazavana ka ny zavatra tsy piako anatin'ity de zay ny rafitra eo ny refondation eo foana ary tsara be ny refondation tokony atao ny refondation fa ny refondation de mitaky
intégrité ny olona zay hiditra ao anatin'le rafitra satria rehefa tsy miditra ao anatin'le rafitra rehefa nyrafitra na tsara ary ka nao mihitsy tsy intègre de vao manana pouvoir ianao a na manana seza de ny anitsakitsaka an'io foana ny tanjonao anitsakitsaka an'io foana ary mahita tsy malala menatra mihitsy a zay ny tena olana amin'io efa na de efa ataonao vidéo zao ary hoe tia ny lazainao maly tia ny lazainao androany de jerena de mihezany fotsiny de mbola mahita tsy menatra mihitsy fa mbola mahita karazana fomba hitenenana an'le izy ihany hoe ka zao atetika zao aterika zao nefa efa vidéo anankiroa ny ataonao manao comparaison eo hoe tia ny zavatra ny lazainao maly anie de maly nareo ny teny zao de ahoana ary zany de mbola mahita ihany hoe anina rehefa tsy intègre ny olona anankiray a tsy loyal dia mahita fomba foana izy ialana pana tsara be ara nyreo fondation zay ataontsika eo ka rehefa mba mifidy koa zany vahoaka marina fa hoe mety misy mangalabato fa rehefa mba mifidy koa de mba olona intègre vidiana zay mahatsara an'le eny fotony le izy ny atao satria ny eny fotony fantatra hoe ty olona ity tsy intègre ry eo foana tsy miova mihitsy ny azy ny heviny sy ny sisa de zay ny androany intégrité miaraka amin'ny fanovahany-drafitra sy ny fanavaozana fa rehefa tsy olona intègre ny eo na de hovaina tsara be ary io rafitra io na de ho tsara be ara ny constitution na de ho tsara be ara ny fanavaozana zay hoentintsika eo a de ny tsy intègre ny olona tsy intègre tsy ho intègre foana ny tsy loyal foana de mitoviny eo ihany no miverina fa tsy isy zavatra io veto ka mila jerena koa zany zay ary zay indrindra no ilana an'le hoe dian'izao de atomboy ny fampianarana olom-pirenena vanina any amin'ny EPP sy ny kilasy ambany rehetrarehetra 3 volana zay raha efa nanomboka efa nahay ny ankizy efa mba nisy zavatra hay raha zay 3 volana zay ka zay fa de fotsy roa rety